tsangatsika minao isatran'andriamanitra anle voninahitra azy am'izany taloha indrindra ka homandrak'izay andriamanitra dia toetra ho matoky ary manomboka amin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafaran'ny taona ozy izy leo amin'ny Deutéronome toko faharaiky ambin'ny folo dia ny mason'i Jehovah mitsinjo hitsinjo atsika ilay izy hijery atsika ilay izy tsy midika izany hoe mety tsisy zavatra anahirana na mihitsy ve isy ary tena mety isy mihitsy fa ny mason'i Jehovah miara mandeha mamakivaky amintsika an'ireny lalan-tsarotra ireny mijery atsika mitantana atsika ary hofaly izy hitantsika hoe inona ny zanako fa naina andeha tsara naina ary tsy andriamanitra tsy mamela atsika hoe iny ianao mandeha ireny fa miara mamakivaky amintsika an'ireny karazana afo samihafa ireny izy koa dia erezy dia mety amboalohany lasika izao matoky andriamanitra nao iaraka ilaza an'izany fatokiny zany isika manomboka tamin'ny 1er janvier ka hatramin'ny 31 décembre 2025 dia tsara ho fahatoky foana andriamanitra nao iaraka ivavatsika andriamanitra lainay tsara indrindra nao sika rehetrarehetra niaraka ivavaka te anatin'ny metana atsika ako hoe azavera zara eny na le mitariketo fotsiny fa ianao ihany kio dia tena hoe hiaraka ivavaka isika tsika tsiraray avy andriamanitra eo tena mangataka aminao zay mba tena hiaraka aminay ianao ary fantatra fa efa nampanatenan'izany ianao dia indreto zay andriamanitra tena hoe te anambara fa andriamanitra mahatoky hatramin'ny farany ianao nanomboka tamin'ny ambadiky ny afakomaly ka hatramin'ny 31 décembre 2025 dia aneo tenanao aminay fa mahatoky hatrany ianao tsy miova ianao andriamanitra mitondra anay miara mandeha mamakivaky aminay miafo ianao ary andriamanitra ihany kio rehefa manome anay fandresena tsy takatry ny sainay andriamanitra ihany kio mamitondra eny amin'ny ay maitso mahatonga anay tena hisy fotoana fialan'ny sasatra eo amin'ny fiainanay sy fiarahanay aminao dia mahatoky anao zay andriamanitra fa andriamanitra tsy miova ianao ary andriamanitra mahatoky amin'ny teninao ianao dia rainay mandrak'izay ianao asambatra ianao ry andriamanitra eo amen tira anankiray tia dia miresaka ny amin'izany hoe fatokin'andriamanitra izany ary rehefa niatretrany amin'ny iarahantsika nomboka androany dia tena hoe ndao anambara fa andriamanitra matoky ilay andriamanitra tsika amin'ny teny frantsay lay izy fa misy apahany nadika amin'ny teny malagasy dia ilay apahany amin'ny teny malagasy no anomboantsika azy voalohany mety mba anazarantsika n'ilay irantsika n'ilay mandrakizay matoky anao mandrakizay lehibe mandrakizay momba ianao mandrakizay nao mandrakizay matoky anao mandrakizay lehibe mandrakizay momba ianao mandrakizay mandrakizay matoky anao mandrakizay lehibe
son amour durera jamais. Encore une fois, son amour durera jamais. Mon amour, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons.
izay tsy azo kosehina fa misy tombokase ao anatinay dia ny fananao masina manamarina n'ilay filoma izay ao anatinay, ilay nanetrenay an' Jesosy Kristy izay maty ho anay teo amin'ny hazo fijaliana reny. Fotoana atsiarovanay afaka mahazo toerantsika anatin'ity ranankiray ity fa mbola te ampaheranao ako hoe aza esorina ny fifantohanao amaranantsika mitsy hoe ny fotoanany federanty fa mbola mpatsiahy foana ny tenantsika isika ny filazantsara satria mahasoa atsika no mahatsiaro an'izany filazantsara izany ary azo atao imbetsaka aoka atsiaro isika ao anatin'izany. It's all for me.
Anatin'ny taona ity dia ifandimby ny tiatsika sy tsy tiatsika. Ireo tsy tiatsika fa avelana mitranga eo amin'ny fiainantsika manokana satria hitany fa mahasoa antsika tsirairay avy. Fa mivavaka kosa anefa anatin'izay rehetrarehetra izay hoe mba ho be famindrapontsika Andriamanitra dia aneo sy ho tsapatsika fa miara mandeha amintsika mamakivaky amintsika an'izany taona rehetrarehetra izany izy na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Ary mba ho raisika ireny zavatra mety hoe fanamba ireny hoe araka ten'Andriamanitra amin'ny Romanina 9:9 hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa koa ahasoan'izy ahasoantsika zay tian'Andriamanitra. Raha mbola tsy tian'Andriamanitra ianao dia mbola tsy miara-miasa ho anao ahasoanao ny zavatra rehetra, fa ho antsika zay tian'Andriamanitra
sy izay voanjo araka ny fikasany raha teo. Dia mino fa tena ho taona itomboantsika ity taona ity. Ao tsara daholo ve tsika aloha? Ao tena inoko zany tena taona itomboantsika ary manana chance daholo ny olona rehetrarehetra. Niza eto tonga eto androany na metsy tsy tonga eto ihany koa fa andrehan'izao olona be olona tsara zao dia manana chance avokoa itomboana eo anatrehan'Andriamanitra. Ka noho izany raiso tsara ny teny androany. Amen na ve? Zao mantsy amin'ny mampitandrina dia tsy tia hoe ho kristianina tonga any an-danitra fotsiny isika, fa ho kristianina mankafy ny lanitra. Amen. Ary zay no tsy hitorintsika fahasoavana mora vidy na hijanona eo amin'ilay fahasoavana manonjy fotsiny isika, fa mitory any koa isika ny fahasoavana haharetana, mitory any koa isika ny fahasoavana hahavitana tsara, mba hatonga antsika tsy hoe zava fa tafiditra any an-danitra fotsiny, satria nino ary fahasoavan'Andriamanitra efa zava-dehibe zany, fa ihany koa tena ankafy ny fiainana ao an-danitra isika. Eto isika dia efa nizatra n'izany fiainana ao ny an-danitra zany, ny fiainam-pahamasinana, ny fiainam-pitiavana, ny fiainam-pahafoizana sy ny sisa sy ny sisa. Dia raha ohatra ka tsy mitombo amin'izay lafiny anankiray izay ianao dia toko hoe amin'ny lafinay sahiran-kirana anao any amin'ny fiainana mandrakizay, satria mety mbola manavao an'izany rehetrarehetra zany. Fa dia mieto isika zay mahatonga antsika hoe maty novonjen'Andriamanitra isika dia tsy tonga dia hoe eo dia voasintona anakany, fa hoe fotoana isika ahafahantsika mitombo amin'ny fahalalana tsara any Kristia sy ihany koa mitombo amin'ny fanahafana any Kristia. Dia izay ilay hoe fanamasinana izany. Raha nandray ny SMS isika iza daholintsika nandray SMS mahatsangano ny tanany tamin'ity herinandro ity, mahatsangano avy ny tananao ambony be mihitsy. Sotra betsaka le SMS le tratra ny taona vaovao. Ie, betsaka nandray dia mandefaso message any hoe voaray dia misoana zay zany. Satria tsy fantatro hoe mbola miasa ve le numéro anao io misy maromaro tamintsika ngambany teo eo amin'ny roapolo teo eo namerina sy namety omerina, fa tsy fantatro le izy hoe mbola mitoy ve, mbola mandeha ve io numéro anao io ka mangavy le rehefa manandray SMS sika dia le mahatokano anavy le SMS ray andro ny gratuit zay a mifanaraka ve tsika raiky zany. Raha nandray SMS ao amin'ny efesiana 5:5 no teny mivoy antsika mianakavy anatin'ity taona ity. Ka ndao vakitsika zany a manomboka ao amin'ny 19 izany. Ary io no tena Andriamanitra ho zaraina antsika. Fa maiziny anareo fa iny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiny. Mamantatra izay akasitrahany tompo. Ary aza milay amin'ny asa maizina tsy mahavokatsoa. Mivavaka ny olona tany amin'ny fiangonantananay tamitiko. Jesosy anao tena aza tao milay amin'izay asa maizina tsy mahavokatsoa. Dia lasa mipetraka taty aminako hoe ao amin'ny Efesiana 5:5 ny izy taty aoriana mifantatra. Fa aleo mananatra izany. Fa izay ataony amin'ny miafina dia mamenatra na dia milaza izany. Fa ny zavatra rehetra na anarana dia asehony ny mazava. Fa na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe nao miara-mamaky isika akio mafy averenany mifaza ianao zavatory ary mitsangana amin'ny maty dia mazava anao Kristy. Amen. Zany hoe tao-pazavana ho antsika ity taon'ity satria tao-pifoazana sy fitsanganana amin'ny maty. Amen. Dia rehefa mieritreritsika mamaky an'izany rehetrarehetra zany dia hoe manatahaka ny Maria isika, voatsentsika namaky ny tantaran'ny Maria ataoko hoe miaina an'izay fahatsiarovana amin'ny
natokava Jesosy izay ary androany ho an'ny fiangonana tatsinanana dia androany ny krismasy ny epifania alopitsy moa zany le 6 janvier zany hoe mbola anatiny zay vanim-potoana fankalazana zay isika verenao kely hoe aza manataka ny Maria hoe ahoana ny mahatanteraka an'izany ozy izy Maria fa tsy mahalalala ozy izy tsika ihany koa hoe ahoana ny mahatanteraka an'izany fa zahako ary ty olona tsy afaka akory amin'ny fiarahako amin'Andriamanitra za tsy mahay akory ny mankatoan'Andriamanitra za mety manana excuse betsaka ianao manohy azy hoy ny tenin'Andriamanitra aminao androany hoe ny masony Jehovah Andriamanitra ao mitsinjo azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fihafanany izay mitsinjo izay dia misy amin'izao fotoana izao tanatin'ny taona maromaro zay misy natao hoe vary tsinjo dia misy fitsinjovana misy fijerena manokana ao anatin'izay misy momena reo rehefa miresaka ny vary tsinjotsika fa ilay hoe mitsinjo dia mijery akaiky manampy miay sahoana zay le mitsinjo aza raisina re amin'ny vary tsinjo aloha le faraisoaka hoe mitsinjo tokoly fotsiny zay mitsinjo miay mikarakara mijery dia antoka ao atsika io tenin'Andriamanitra io raha lasana vavy antoka ao atsika io ahafahatsika hoe ho tena iainan'izay taom-pahazavana izay isika fa androany nefa nenao mila manapa-kevitra hoe Andriamanitra ie tena ifotokoa dia io miparalaina ihany le mifora eo mitsangana amin'ny maty hitsangana tokoa dia ampazavana koa Kristy ao anatin'izay rehetrarehetra zay amin'ny ampahany amin'ny ampahany voalohany ao ambonimbony kely tsy ambony kely fa rehefa jerentsika ny boky ny Efesiana dia mizara anankiroa dia ny ampahany voalohany dia miresaka ny amin'izay filazantsara zay hoe toeratsika ao amin'ny filazantsara zay ary ny tokony inotsika ny filazantsara i Paoly tao amin'ny Efesiana ary ny ampahany faharoa dia miresaka kosa izy ny amin'ny hoe ahoana ny fampiarana ny fiainana araka ny filazantsara dia tafiditra ao anatin'izay hoe fampiarana ny fiainana vokariny ny fahazahotsika ny filazantsara izay tsika ao amin'ity toko fahadimy ity izany dia misy teboka anankitelo tiperantsika mijery ao anatin'izay dia ny voalohany amin'izany dia hoe atao veloma mandraka izay fa tsy mandram-piona zay atao veloma ary tsy mandram-piona fa ho mandrak'izay mihitsy ozy izy Jesosy hoe efa maizina ianareo fahiny zay efa maizinan'izay no tokony ataotsika veloma ary tsy ataotsika veloma mandram-piona fa mandrak'izay mihitsy ny ampahany eo ambony kely eo amin'ny ty andalana anankiray ty dia ariarin'ny Paoly zany fiainana tsy tokony iainantsika intsony izany zany fiainan'ny olona nandray ny fahazavan'ny Kristy izany afaka mijery tsika eo amin'ny Efesiana toko 5:17-18 dia voalaza ao misy zavatra maro voalaza ao zavatra anakenina moa zany voalaza ao hoe tsy tokony iainan'ny olona zay ao anatin'ny fahazavana intsony zany hoe tokony atao veloma mandrak'izay fa tsy mandram-piona dia ina voalazany ao ny fijangajangana ny faharotona rehetra ny fieremana dia aza ferontonona aminareo akory zany ozy izy fa ahoana ozy izy fa tsy mametrika ny olona masina izy zany eto tsy mametraka lalàna be fotsiny fa mametraka atsika hoe rehefa nandray ny fahazavana tsika nandray ny filazantsara tsika dia olona manana asina ambony kokoa satria novidiny Kristy tamin'irany ary nandray ny finoana dia tsy tokony iaina tahaka ny olona zay mbola tsy nandray ny fahazavana isika mandresy lahatra atsika ny fanahy tenin'Andriamanitra eto hoe miaina tahaka ny olona
mazava miaina araka an'Andriamanitra satria tsy metrika aminareo intsony ny miaina an'ireo voaresaka rehetrarehetra ireo. Tsy mametrika ny olona masina izany ozy izy dia mbola mitoy ihany izy na favetavetana na resaka fadalana na voso-dratsy. dia any amin'ny farany amin'ny andiny faafito dia ozy izy hoe ko aza mety mpiompona aminy ianareo. Zany hoe tsy tokony hiainantsika le izy ray zay fa tokony tena hoe ataontsika veloma mandrak'izay fa tsy tokony ho piray tsy kombakomba ihany ko isika misy dika lehibe zany. Zany hoe tsy piray mpikomba tsy piray kombakomba amin'ny ratsy zany isika re misy adiditsika ho an'ny rahalasy anabavitsika zay le hoe tsy firaisana tsy kombakomba amin'ny fahamaizinana izay. Aneo amin'ny faharaiky ambin'ny folo dia manamafy amintsika amin'izany hoe aza miray amin'ny asa maizina zay tsy mahavoka tsozy izy. Ny olana rahalasa nabavy dia lasa olony compromis, olony ino moa zany apikatsika an'izany compromis marimaritra iraisana. Ary zay toetsaina efa lasa toetsain'izao tontolo izao lasa voatahiry mipetraka ny anatitsika ka lasa manimba amin'ilay vavolombelona zay tokony hijoroantsika. Lasa olony compromis isika ny amin'ny resaka fahotana. Ary ny ankabeazan'ny kristianina mihitsy no miezaka no miserezoné ny manome antony mba ahafahana manao an'ity. Zao kosa zao ny antony mahatonga na tsy maintsy manao an'ity. Any e système mihitsy nefa poli sy ny sisa sy ny sisa. Zany efa zany olona mpanota za rehefa mpanota moko Jesosy efa mato anaty amin'ny azofijaliana fa ty nofo ty ne hosombana ihany ka aleo ako anolotra ny tenako amin'ny nofo e. Tsy mampanino izany fa za efa vonjena so dia tsy azonao ary filazany tsara anatin'izay. Lasa manao compromis isika. Ary ny olana miteraka izay compromis izay dia lasa kristianina tsy manana hetsika na lasa navavy. Kristianina maty satso isika. Kristianina maty isika. Tsy mamisy fitsaika ny any izao tontolo izao intsony. Olona mpampianatra Baiboly zay hoe ny mahatonga ny olona tsy handray an'i Kristy izy dia antony anankiroa. Ary atonga saina antsika ny tena tonga saina namaky an'izay zavatra voateny izay mpampianatra Baiboly zay hoe na tsy mizara an'i Kristy tamin'ilay olona isika na nahita kristianina ilay olona tokony izarana an'i Kristy. Azonareo ny anankiray zany tsy mizara isika fa ny anankiray rehefa mijery antsika kristianina ilay olona dia hoe ohatrany aleoko azy zao ohatrany aleo zao dia nefa fantatsika fa aleo zokytsika ireo nandeha mianohatsika dientsika teo hoe ny olona efa mianoha dia fantatsika tsara mihitsy raha mity resaka ny raha tsy eto Madagasikara fotsiny isika. Miverina ny amin'ny taona 70, miverina ny amin'ny taona tany amin'ny fanjanahantany, miverina tany amin'ny taona ny fahampanjaka dia misy amin'ireo rahalasy anabavitsika izay nasany mijoro nametraka fahasamihafana ary tena hoe niretro an'Andriamanitra. Fotoana mihire any mety tsy voatery hitovy amin'ny tamin'izany fotoana izany fa mbola afaka nirehitra ao an'Andriamanitra isika maina ve ary afaka ny kristianina tena hoe mijoro tsara. Tsy tena hoe raha mikaraky hoe mijoro tsara, tena mijoro tsara araka an'Andriamanitra isika. Dia ndeha ataontsika raha lasanabavy, ataontsika veloma no karazana fiainana izay tsy mendrika antsika intsony. Mbola te amobe isika saty zany tsy hoe tapitra 2024 dia baibay le amobe sy amo tsara sy amo mahaty fa mitoy foana iny. Ary eto amin'ity tany mboloboka ity izay ny antsointsika ity hoe vignard satria tiantsika amobe isika eto amin'ity tanàna ity voninahitry Kristy Jesosy. Amen. Dia misy teboka anankiray ao anatin'io teboka voalohany io tiako hipetraka any anatintsika
Mialatsiny fa somary ratsiratsy kely mifanilole izy dia tiako azo nareo saran-tsaina le izy dia rikoriko tsara mihitsy nareo dia amin'izay atsiaronareo ndray androany le vao rikoriko aiky le resaka tamin'ny 5 janvier aza mety kristianina mpilalao rora amenina ve amenina ve mbanle tsy azo nao le ataovy amenina fotsiny aloha oabolana fa ena ambiroapolana faraika ambin'ny folo toy ny amboa miverina amin'ny lohany dia toy izany ny adala miverina amin'ny adalana amenina ve zavatra ireo voalaza teo aloha na andimy fatefatra amin'ny fafitoroana ka zavatra tokony efa nadohantsika lalazavavavy tsy tokony verenatsika ary za miatritra hoe endrika tsy finoana ny fijerevana ny fahafinaretana azo tany aloha raha mihoatra ny ao amin'ny Kristy. Jerena Israely tena hoe tena Andriamanitra moa zany tsy ihany fa matonga izy fa raha ny fahatezeran'Andriamanitra dia tena efa tena hoe aloha raha tsy mosesy moa zany tena ohatry hoe niady vatra tamin'izay hoe aloha raha ngatsy maninona marozy izy Andriamanitra hoe mosesy aloha riva fa nidohatra fa aminao any anomboka tanànaka vaovao dia izy mosesy mamindra re fa matoa Andriamanitra tonga tamin'izany dia tena hoe olona mafiatoka le zanak'Israely ary tadidintsika amin'izao fotoana izao tadidin'ny olombelona rehetrarehetra satria maison témoin ny zanak'Israely amin'ny fiainam-panahy dia ny Israely manina kokoa ilay tongolony Ejipta dia tadidintsika ihany koa valiny Loto inona ny jerena inona ny namanina azy le fiainana tany Sodoma nefa efa nampidikizony ny zanany vavy saika nampidikizony zanany vavy dia endrika tsy finoany zany raha lasana vavy fa ndao aneo finoany isika amin'ny alalan'ny fianinantsika sy fifanitsika ny ao amin'ny maha Kristy atsika amen na ve misy tiako idirana landalina kokoa sy hazavana antsika na dia efa mazava ilay voaresaka ao amin'ny andimy fahateloka hatramin'ny fafito teo ny fitsangatsangana inona moa ny fahamaritany baiboly an'izany hoe fitsangatsangana zany dia raha mijerentsika miteny io dia hoe Orléans dia raha miteny azy Orléans zay dia misy teny zay fantatritsika ihany koa miaraka amin'izay tamin'izany nazahoana ny teny hoe porno na ny pornografia fitsangatsangana ozy izy dia ny firaisana ara-nofo voarara rehetra zany zany atao hoe Orléans firaisana ara-nofo voarara rehetra firaisana alohan'ny fanambadiana ao anatin'izany firaisana ivelany fanambadiana mbola ao anatin'izany ny concubinage ao anatin'izany ny fornication na ny ataoko hoe ny ataoko hoe fihezahanao manome fahafinaretana ny tenanao manokana amin'ny alalan'ny karazana fisainana maro samihafa anatin'izany masturbation sy sisa sy ny sisa ny homosexualité amin'ny endriny rehetra satria amin'izao efa tena LGBTQAI plus XY tsy haintsony inareka tsy mifafany Facebook le fa zany dia famaritan'Andriamanitra famaritan'ny soratra masina zany hoe fitsangatsangana zany androany raha mbola miaina amin'izany atao veloma mandrak'izay ary aoka tena anao an'i Kristy ambony fahafinaretana ao amin'ny Kristy ny fiarahana amin'ny Kristy ambony lavitra toy izay fahafinaretana azo izao tontolo izao omena ianao amen na ve resaka ihany koa izy ny faharotoana rehetra tsy fahadiovana nahara moraly io nahara batana azy zako tena isany tena tsy tiako raha tsy haiko raha mahafantatra anana anao fa za tena maharikoriko ny fanahiko ny mahita galatseny fa mangataka amin'ny tokoa ako mena Andriamanitra fo mba hitoriana amin'izy re fa ny mahita ny mormon sy ny mahita ny témoin de Jéhovah fa ny zavatra anisany mba tena voatsikarotro
amin'izy ireny dia ry zareo dia madio ivela tena madio zavatra mahafinaritra zany amin'ny lafiny dia izany zavatra tokony ho tena hiainantsika ihany koa na ny fahadiovan'ny fisaina na ara-moraly na ny fahadiovana ara-batana mihitsy azy avenina ve amin'ity taon'ity zany dia efa hianatra adio kokoa tsika avenina ve misy fiantraikan'izany amin'ny fiarahantsika amin'ny amponantsika sy ny amin'ny rehetrarehetra raha ohatra ka somary misimisy fofona iny miemika ao a moramora amin'izao ny alamo voasary makirana koa mitobaka dia ampiasao reny rehetrarehetra reny avenina ve fahalotona rehetra zay azonao eritreretra ao fahalotom-pisaina fahalotona ara-moraly sy ny sisa sy ny sisa fieremana izy sika malala an'izany hoe fieremana zany tsy fieremana fa fieremana tsisy mahalala atsy anakiray anakiroa ihany gamana ny fieremana dia fitiavam-bola inona hoe fitiavam-bola ary tafiditra anatin'izay fieremana zay ihany koa ny fanaovana osika ny fangalarana anany toeram-piasana samy hafa any isika tsy fantatry patron io fa anao miditra kely aloha masika ny ay mba mitombo miditra ny an-tanàna sy ny sisa sy ny sisa tafiditra anatin'izany ihany koa na ny fangalarana lera mampiasa mpanjakana ianao zany fa anisany voaresany foana mihitsy anatin'ny fieremana zany rehetrarehetra zany ny fanaovana extorsion fieremana zany amin'izao fotoan'izao moa na ny amin'ny resaka lasa système mihitsy ilay hoe fanaovana extorsion ny sehatra maro isan-karazany ka lasa voatery tsy maintsy miditra mikolokolo ny olona voatery tsy maintsy manampy-bavaka io fa reny olona reny ny mpanao extorsion reny mbola maly eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa engany ka tsy misy amintsika ho mpanao an'izany amenna anatin'ny fieremana ihany koa fialonana lozy tena ioma misy pibo tratrany io na amin'ny fanaovana ny asa ery amin'ny fanaovana ny ditesy kafe ny fampadosonany ao stiltima dia va mety raitra ny anatinao any ny fialonana izy manina koa zao ny atao anatiny manina zao tsy maintsy mandretsy raitra iny daholo ny rehetrarehetra manina raha mahatotry ny olona rehetrarehetra ihany fa manina zao tsy maintsy ohatry zany fa manina no lasa miavaka be zao zay fa lasa ohatry zao satria zany rehetrarehetra zany a tsy tokony ataontsika veloma mandrakizay amenna ve amenna efa manino ny ry zao manao gâteau dia tsy maintsy manao gâteau mihitsy ve fa fialonana zany ndao volotsika ataontsika veloma zany mba ahafahan'ny fahazavana miparika amintsika tsy avetavetana endrika tsy fahamendrehana rehetra ozy izy raha ohatra ka mijery ny teny fotsika dia endrika tsy fahamendrehana rehetrarehetra na io amin'ny fiteny misy ny olona mety tsy vetaveta izy any amin'ny ana fa ny fiteniny dia tena vetaveta ny fijeriny dia vetaveta na lehilahy manambadina vehivavy manambadina indray misy an'izay fomba fijery zay hoe tena lasa manana ny akanjo be olona ilay fijeriny rehetatso dia engany tsy ho amintsika zany ho ataontsika veloma menina ve ny resaka fahadalana ny vosi-dratsy io indraindray fa tsy misy namako zay dia ozy ave amin'ity taon'ity angambany tsy maintsy hiteny an'teralaty eo hoe tena efa tsy mety tsony zao tsy araka an'Andriamanitra misy ten'Andriamanitra mandralantsika tsy hanao vosi-dratsy tahaka an'izany azontsika ve le vosi-dratsy manao blague dia blague somary salé dia blague somary ohatra nefa tafahoatra sy ny sisa sy ny sisa azontsika hoe le blague salé zavatra efa mihoatra no tokony izy ny sangisany azontsika ve efa misy idireny amin'ny resaka fananana ohatra sy ny sisa sy ny sisa na sarkasme dia sy tafahoatra loatra ilaina ndraindray manao vazovazy manao ny sarkasme fa rehefa tafahoatra loatra dia efa zavatra efa mety saolasa vosi-dratsy zany zavatra ataontsika izany ny antony
mahatonga antsika matetika manao tahaka ny mialatsiny ako amin'ilay fomba fiteniko anazy hoe fomba fiteny soratra masina moa fa tsy maintsy alatsiny ihany misaotratsika malagasy mahatonga antsika manao an'ilay tahaka ny fanaony alika dia manahy isika sao tsy hahafa-po Kristy manahy isika sao tsy hahafa-po Kristy dia androany aza manahy fa mahafa-po anao Kristy mahafa-po ny fanamangenta eto izy zaho tory amin'izany zaho ihany koa miteny mandray ihany koa ako anatin'izany hoe tojo ataovy mahafa-po anao Kristy ary izay ny ilayntsika ny fitorianany filazantsara matetika amin'ny tenantsika isin'ny fananjantsika ny Kristy ary isin'ny tahotra hipetraka araka ny Kristy tsy hatonga antsika ho sasa iverina amin'izay efa nanohantsika ahoana ozy izy ateo aza mety kristianina mpilalao rory misy irany adelininy ty ozy izy hoe ataoko velome ny fiainako taloha ataoko velome ireo tsy mahasoa tandrema nefa fa tsy homandram-piaona fa homandrak'izay eny ataoko velome satria matoa zay le resahako eo masabidiny fitoriana ny filazantsara sy ny fihirantsika hira araka ny filazantsara satria matoa Jesosy maty ny solovoly mitondra ny fahotako dia eo ataoko velome amen ny faharoa anatin'ilay teboka anankitebotriko resahana ary tiany soratra masina indrindradrindra avohitra amintsika tsiralay avy dia midian'ny zanaky ny mazava ahoana hoe dia ny zanaky ny mazava misy zanatepoka anankiroa ty ferahantsika mijery kely ao anatin'izay andeha malakilaky any satria mandeha ny fotoana mety mitovitovy ny fanenon'ilay izy fa misy nuance le izy ny voalohany amin'izany dia hoe asan'ny mazava ny mampiariary ny maizina ny faharoa dia hoe asan'ny mazava ny mandroka ny maizina ny voalohany dia raha ohatra ka ohatran'ny tranonay zao ohatra any amin'ny dezaka be any amin'ny presque tsisy tena hoe misy manodidina be lehibe fa mitokana dia rehefa mirehetra le jiro manazava amin'ny tanàna karazana sécurité ao amin'ny tanànanay dia hita avy amin'ny lavitra hoe maizina be daholo ny zavatra rehetrarehetra fa iry misy mazava dia izay isika zanaky ny mazava ny diany zanaky ny mazava dia mampiariary fa misy maizina ne manodidina ary tokony tonga saina isika anatin'izay hoe maizina izao tontolo izao dia zay le hoe misy nuance le teboka anankiroa fa le anankiray indray dia ilay ohatrany hoe aktana mitsilo amin'ny torche ianao dia mandroka zay maizina rehetrarehetra mba hatonga ny lalana ho mahazava dia le teboka voalohany hoe asan'ny mazava ny mampiariary ny maizina ntsiko iarahantsika mifantoka amin'izao manafina ny maizina fa mampiseho ny mazava ary ny vokatry ny mazava raha isika dia miamatsapa isika fa maizina ny tontolo manodidina zay manodidina antsika tsiraray avy fa tsy fahatsapana natao ampiavan-tena nefa zany hoe rehefa matsapy ianao hoe fahazavana fantatrao ianao hoe fahazavana ao anatin'ny maizina dia tsy toe-tsaina tahaka an'izao mitadiaviny soratra masina hoe aizy nareo maizina fa zay ny mazava e talànareo tsy dia mazava tahaka anay fa natao hoantranyireo zay ao anatin'ny maizina isika tsika hoe mbola antra ve isika mahita ny manodidina atsika miaina anatin'ny fiainan'ny maizina fantanina mipetraka amin'nisy anao vo tamin'ny fakimaly aho namangy misy fivorinana trehako dia avy eo namangy fianakaviana ako avy eo tena fianakaviana avy amamanay mitosy ny mipetraka ny ankabiazana dia nandalo tena dia tena ontsany fo mahita hoe tena hoe tompo dia ny fianakaviana ake zany dia tena firy amin'ireny no andeho any amin'ny lanitra
Hoy mpiditra am-piangonana ry zareo, hoy mpanaraka fombafomba-pivavahana izy ireo, fa tena efa nateraka indray ve zareo. Dia izay natonga na hoe andeha andany fotoana dia sady manao an'ilay mba godogody miaraba sy manome valoky, fa nefa ihany nefa ny filazantsara hoe tiany tena zava-dehibe. Fa izay mihinanano atsika izany no lasa navavy eo amin'ny manodidina atsika, eo amin'ny olona izay miasa ao anivontsika ny mpanampy atsika. Mahita an'izay hoe mahatsapa an'izay hoe tsika hoe tia olona tena tena ho very ny marak'izay raha tsy salama ny mazava. Dia izay izy io tsy fahazavana ampiava-tena, fa fahazavana tena ananana foanitra ho an'ireo izay ao anatin'ny maizina, ireo izay tamana ao anatin'ny aigina ihany koa. Satria misy amintsika mbola hiresaka izay ao arindrina kely ao, mety fa anatin'ny mazava fa tamana anatin'ny maizina. Ary anao hetsika isika eo anatin'izay hitondrana ny fahazavana. Rehefa mipalika io mazava io dia aonao izy dia sosay eo amin'ny lioka toko fahavalo dia mifafito ambin'ny folo. Ary mampatahotra anay io zavatra io. Raha ny fahafantarako an'Andriamanitra izay be famindrapo, kanefa fahafantarako an'Andriamanitra izay mahitsy, dia tokony andin-tsoratra masina mampatahotra antsika sy atonga antsika anatona an'Andriamanitra mitahotra sy sovotra sy tena feno fanajana an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika izany. Ahoanao izy izy tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy ho fantatra sy tsy aseho raha aloha tsy adikany. Fa nalasa nabavy aleo ahariary dia n'izao izay zavatra hafenonao ho moramora kokoa sy hahafahanao mitombo izany. Toy izay tsara hafina izy amin'izao fa ariarin'Andriamanitra ndray androany. Dia eo ianao manoloana an'izao tontolo izao, ariarin'Andriamanitra tsy maintsy ariary zany no lasa nabavy. Ny zavatra izay koponinao afeninao rehefa hatana izay tisika hoe péché mignon tsy misy zany péché mignon zany fa fahotany io aza atao mignon zany. Ary maharary rehefa atao an'izany tsika matetika ho anaty maharary zany. Ary piripiri ako mitsotra mivadika io zany eo akaiky kodrika, mitsotra amin'ny pastera. Satria pastera tsy maintsy manano pastera hoe tena zao aleo aseho amin'ny mazava na dia maharary ary miara anatinao any. Ary te ampiomana antsika ho an'izay rehetra vonona ny hampahazavany Kristy. Izy amintsika izy vonona ny hampahazavany Kristy mahatsangana an-tanana tsika rehetrarehetra dia izao miomana fa rehefa tena zatra ny mazava ianao ary tena zanaky ny mazava ianao dia ho betsaka ny tsirobe. Ary rehefa tena mamposaka n'izany fahazavana izany ianao dia betsaka miaizina miezaka ny anarina anao. Fa izao teny izao dia aleo ariary izay zavatra mety kompokomponina ny amaizina rehetrarehetra. Mety ianao manokana sy ny fanahy masina mifampiresaka ao amin'ny tranonao, amin'ny tranonao amin'ny fotoana ampiariariny aminao hoe ery zanako arakodina soa, tiany ka tsy mety, tiany ka tokony iananao, itiany ka fahamaizina fahotana izay tokony tsy mendrika iainanao intsony. Na mety atao am-piangonana anatin'izao fotoana izao misy fahotana izay miasan'ny fanahy masina tia miariary miresaka aminao manokana izy. Dia ararao dia aleo ariary dia izao ny zavatra fenana izay ndray androany any amin'ny mandrakizay, any amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Aza miandry an'ilay fampiariariana hita-bahoaka, satria indraindray koa tsy andrany amin'ny mandrakizay ilay izy. Fa ohatra mbola tsy mivady ianareo, mbola tsy vita soratra, tsy vita fitsodrany fanambadiana dia miaina ny fiainany vady, miaina ny tsy haiko antsika tanora eto. Dia mety ho arina amin'Andriamanitra ho hita rehetrarehetra zany amin'ny alalany. Zaho moa zany efa teny volana ihany efa eny fa lasa miariary izy hita ny rehetrarehetra, ilay nafenina, ilay natao tany amin'ny hafa.
ilay fahotana tany amin'ny hafana. Fa dia izao aleo miala amin'izany fiainana tsy araka an'Andriamanitra izany. Amen na ve? Amen na ve? Raha zanak'Andriamanitra ianao ka nandray ny fanahy masina dia misy fanahy miasa ny anatinao any manamasina anao miteny aminao hoe tiany ka tsy izy aza manome lalana ho an'ny fahavalo ianao amin'ity. Dia inoy miteny ny fanahy masina antsika tsiraray avy, inoy ny fandraisen'ny lahatra amintsika tsiraray avy. Ary mino fa amin'izao fotoan'izao misy fampatsahivana mivantana tonga ao anatin'ny fonao dia atao izany fa manomery anao izy hialanao amin'izany, anaovanao velomana manak'izay an'izany. Aza matahotra mivoka nefa satria mahasoa amin'ny long terme no tanjon'Andriamanitra ao amintsika tsiraray avy. Dia ny faharoa anatin'izay dia hoe asan'ny mazava ny mandroaka ny maizina. Jaona 3:20 fa izay rehetra manao rasy dia makahala ny mazava sady tsy manatona mazava fa andrao hita miarihary ny asany. Efesiana 5:1 fa aza miombona amin'ny asan'ny maizina tsy mahavoka-tsoa fa aleo mampahafantatra izany ozy izy ny fandikanteny. Aleo mampahafantatra izany. Rehefa hoe miresaka zany ny baiboly eo amin'io an-dalana io hoe aleo mananatra na hoe anatra na hoe ino resahany ato amin'ny dikanteny mahazatra atsika zava-kely akakakely ako anarina dia exposé na hoe aharihary ny tena tia mitsoratra masina ho resahana ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Andimy 7:20 fa ny zavatra rehetra raha anarina, raha exposena, raha ariary dia aseho amin'ny mazava, fa na inona na inona aseho dia mazava ho an'ny tenanao io fa ho an'ny hafa ihany koa. Voalohany alohantsika alohany rehefa manondro moa tsika dia misy firy manondro. Rehefa manondro amin'ny fanondrotsika dia misy anankitelo mitodika makany amintsika ny fanondrotsika. Izany hoe isika aloha ny voalohany izay manomboka amin'ny tenantsika. Mifiasa ny fanahy masina manadio ny fiainantsika manakoatsika tsy aina amin'izay fiainana taloha izay intsony. Fa ihany koa rehefa mitsilo isika izay le amin'ny temoka faharoa satria mazava ianao dia mitsilo ary lasa izay fitsilovan'izay mandroaka n'izay maizimaizina rehetrarehetra dia miomana fa hoalan'ny olona tia maizina ianao. Mety raha lafy anabavitsika eto ihany zany nefa dia toeran'ny fanamasinana mety. Ka rehefa hiteny ianao hiteny ary io koa nefa mbola ambarany soratra masina hoe mila atao ampitiavana. Dia rehefa mitsilo amin'ny fahazavana ianao dia tadidio fa lohany jaona no salan'ny fitsilovan'ny fiainan'ny izy Herody. Dia mila mianatra isika hoe tahaka ny ahoana no fananarana fa tahaka ny ahoana no fampiary, tahaka ny ahoana no fiaim-pozena ampitiavana ny rahalahy sy anabavy. Sarotra zany rahalahy, sarotra zany anabavy kanefa tsy maintsy atao. Tsy maintsy atao izy satria raha zany tsy mitovy izy ary tsy amiratra, tsy mazava araka ny tian'Andriamanitra ho fahazavana izay tokony iainantsika. Romana 5:1 ka hatramin'ny faharoa. Inona kay no ao amin'ny Romana 5:1 ka hatramin'ny faharoa. Teneno mafy. Amin'izay asoa sy ampandroso azy na ny par défaut tsika ny mahafaly atsika dia iny aleo tsy mifampiditra zip-claude zany no sonde miditra claude tery fa adidinao ny rahalahinao, adidinao ny rahalabavinao azay nametrahananao ao anatin'ny fiangonana anankiray. Fa eo amin'izay tsika no mianatra hoe tahaka ny ahoana ny fanaovana an'izany amin'ny tiavana. Amen na ve? Mba ahasoa izy na
namatsika tsy hampandroso ny namatsika dia raha ohatra ka deraderatsika eny fotsiny namatsika enao ne dia tena olona mahafinaritra ohatr'anza kanefa misy zavatra izay tena tokony ioarana eo dia tsy afaka ny androso mihitsy izy fa nao ataontsika ampitiavana izany amena asahoy amin'ny namanao hoe efa tady tamana amin'ny maizina ne ianao zany raha avavy efa tady tamaina amin'ny maizina ne zao ianao zany raha lahy dia rehefa manao an'izany tsika dia manao an'ilay asa mazava mahazokatso eo amin'ny fiainana amena ve marary ampanaovana sam-pandrevesana le izy fa mahasoa farany mifoaza mitsangana amin'ny maty fa ampazavanao Kristy rehefa dinitsika io la zavatra lazay Paoly io dia mitombona tsara no hoe mety isy arbetsaka ny kristianina no matory jereo rosa dia misy matory fa tsy zay ny tiako resahana tsy any amin'izay ny tiako resahana ary tsy zay koa ny tiany soratra masina resahana fa lay matory fatoriana ara-panany resahana eto amin'inona ke ny olona matory mazava rehefa manino rehefa alina miandro sa hono akoatriny hoe manao lasezika io zany tsy torimaso loatra ny antsonan'io fa lasezika fa mialina ny olona ny matory dia zany hoe betsaka ny kristianina no tamana mihiditra ao amin'ny maizina raha efa nesolona tany amin'ny fanjakany maizina ho amin'ny fahazavana mazava dia hoe alao aloka io hiditra kely any amin'ny maizina dia mahatorotoro kely ary zao no tenen'ny mpadifiaratsoratra masina anankiray izy mpinta ato amintsika na mianafanjay kely zay hoe rehefa spirituel rehefa personnel dia tao anatin'ny famakiko ny boky io no razany ke mpanoratra anankiray ty hoe raha de base na par défaut ny matetika ny kristiana dia anatin'ny fahatorizana zany hoe mila mahatsapa ny tena tsika zany hoe anaty matetika mora miditra anatin'izay mode veille zay isika ary zay mahatonga ny soratra masina mampatsiatsika matetetika foana hoe mifoaza satria ilatsika ny fiainatsika amin'ny izay ny fifoazana hiparian'ny fahazavan'ny Kristy izay izany possible ihany koa kristiana dans le combat raha jerena techniquement izy ohatry hoe velona raha tsapana dia ohatry mbola misy folo tempo kanefa ny dans le combat dia tsy haiko ianao raha lasa nabavy mety anatin'ilay matory ary io parallèle ihany io hoe matory sy maty sy ny hoe mifosiny mitsangana amin'ny maty dia engany ianao raha lasa nabavy hitsangana amin'ity taona ity hifoy ianao amena ve dia hampazavanao Kristy io fahazavana ny tazon'ny Kristy ho an'ny tsirairay avy matitoko fadimy ny fa-efatra ambin'ny folo sy ny fa-enina ambin'ny folo ianareo no fahazavana zao tontolo zao dia tsy azo afety izay tanàna miolo eo an-tapitendrim-bohitra dia manaraka ary koa tsy misy olona mandrehetra jiro ka mametraka azy eo amin'ny vata-pamarina fa apetrany amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava izay rehetra ao an-trano efa tory an'izay tsy napetraka ho ary apetrapetraka ary ambanimbani'ny zavatra renao fa napetraka ho fahazavana amena ve dia misy irany Joseph Dafy zay tsy haiko fa dia lasa misy piratadiko foana tanatin'ny fanomanana nyity toriteny raha ny manodidinay tena vaky vava mihitsy dia ahoana moa izy ary nareo mahay raha misy tsy mahay mihitsy koa nefany mety fampianarana somary tsy dia tena salama loatra le miaraka amin'izay satria hoe raha de base dia le hoe fampianarana hoe andriamanitra kely any koa ianao andriamanitra ianao ka zay tolony vatanao dia tsy maintsy tanteraka avokoa izay no miaraka amin'izay fa na izany naty zany dia tokony izay koa no hitan'ny olona nefa ny hoe olona miavaka tokoa isika olona fahazavana isika olona matsira isika hafahafa isika satria olona miaraka amin'andriamanitra amena fahazavana mandroakanezina dia ozy izy andro andro iaraka hitsangana isika
fitsangana mihitsy atao fitsangana olona fo zay mihitsy ozizy amintsika androany ary ten'Andriamanitra indrindrandrindra hoe mifoaza mitsangana no mata ny fiangonana eto Faralazy mahatsiarova tena zay le hoe mifoa tongava saina ny amin'ny fizinao miala amin'ny toerany maty zay ny ilan'Andriamanitra antsika tsiraray avy maty hatramin'ny micro azy tena hoe miala amin'ny toerany maty isika fa ho amin'ny fahavelomany miala amin'ny toerany fatoriny fa ho amin'ny fitsanganana ny fifoazana iny fampivinanay tsy dia ny fahavalo fonga manarana dia tsy maintsy hotenenina mafy amin'ny micro le izy mila miala amin'ny toeramatsy fiaralasana-bany amenna taoty taona ny fahatoritoriana ity taona ity aza mieritreritra hoe 2025 efa mandroso taona dikan'izay anao ailamina taditsika le tohoteny momba ny iza moa le anankiray hoe omeo any tendrombohitra firy taona izy 10-20 taona dia mbola ozizy ianao mbola hiato any anjara alovako avy tsy taona ny fahatoritoriantsika ty fa fifoazantsika fitsanganantsika amin'ny maty be ny asan'ny rainao aza mieritreritra hoe amin'ny pastery io na ny olombolona io asan'ny raintsika io asan'ny rainao ity anatiny ianao anatin'izay iandry asa ianao zany asan'izany ary raha ohatra ka eritreretinao hoe nialahady fotsiny eritreretinao hoe iverenatsika ho amin'ny fotoanany fifoazana ho fampatsenivantsika ho amin'ny fifoazana dia tena diso hevitra ianao fa tena isan'andro tena atao amin'Andriamanitra hoe aoka ifoa Andriamanitra raha pitso tongava saina raha fakapitso tongava saina amin'ny laroby tongava saina ary mampirisika atsika atao amin'ity atao fanambo hoe zahava hiditra home group hiditra home group satria fampatsahivana tsara ho atsika reny toeran'ireny dia amin'izay zavatra tokony ho tsarotsika tsiraray avy tsarovy manomboka lapitso raha makapitso miala teto ianao aza vela izy angalatra Andriamanitra mivavaka tomba tena ilay mpangalatra teny tsy angalatra an'izany Andriamanitra fa hitoetra betsaka ao anatinay tenyny Kristy androany tena ho tsaroa efa natao ho fahazavana natao mpanitatra ny fanjakan'Andriamanitra izahay natao mpitory ny filazantsara manova ny fiainana izahay natao hanome fiainana ho velona ho an'ny hafa ihany koa izahay natao laniana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra izahay misaotra tompo fa miasa ao anatina ianao anatin'izany etsaiko ny fiangonana hoe vonona ny hazava ve isika mantany antsika vonona ny hazava ve isika dia mila mifo isika ao anatin'izany mifoaza mitsangana amin'ny maty fahampazavanao ny Kristy dia ndao tsika eraka iresaka amin'Andriamanitra ao anatin'ny fitsanganantsika amin'izao fotoan'izao hoe tena Andriamanitra za manokana te hifoa te hitsangana amin'ny maty ary ampazavao ho fahazavana no manodidina anao fahazavana ho firehetana ao amin'ny fiangonana sy ny manodidina anao ndao eraka hivavaka isika sika tsiraray avy ho amin'ny fiainana fehifahazavana dia misaotra ho anay ianao ilay fahazavana fiainana izao Andriamanitra izany ho anay hoe izay natao fahazavana dia tena ampazavana ho anazy ao amin'ny ao amin'ny tokantrano ao amin'ny tanàna zay misy fazavana
tena ifoa hita anova ny fomba mijeryolona dia fianarana aminao fiainana fototrao misaotra fomba tonga anao megana fiainana fiainana hita somba olona tsy narayaby saotra Jesosy mankasitraka anao zay tompoko misaotra anao zay ary horaisinay ny tsodrano zay tonona anay tsirarayaby anao any ao asanasika ny tanantsika dia tena horaisika mpinoana izany dia mantrarana io misaotra anao zay no ny amin'ny teninao ary maizana tokoa reto olo reto fahiny tenga ny tena anao veloma ny fiainany fahamazenana izy ireo manoka amin'ny taona ity ary azavo ny fahazavana zay hitalika amin'ny alalan'i Kristy Andriamanitra mivavaka sy mitsodrano ny tsiraray avy hoe hifony tsiraray avy amin'ny toromaso hitsangana ny fahafatesana ara-panahy dia hampazavanay Kristy ianao ilay fahazavana no hampazavanay Kristy eny tompo te hitsodrano eny ko manoloana ny taona zay hotiavinay dia ekane tena hitany asa ny tananay ianao ekane ka tonga anay tena ho fitahina ary ho fitahina tokoa ianao tahaka ny tenony tamin'ny Abrahama dia nitoy tamin'ny Isaka nitoy tamin'ny Jakoba nitoy tamin'ny Israely ary tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy dia ho fitahina tokoa ny izay eny ara-panahy fa ara-nofo ihany keo Andriamanitra dia tena ho fitahina tokoa ane izahay tsiraray avy mankasitraka Jesosy Kristy tompo Amen.